Androany no anomboantsika ny fankalazana ny andro raisam-pirenena mahakasika ny tontolo iainana. Amin'ny alalan'izao etsika izay mitondra fanovana zao satria ty toerana ty dia toerana fambolen-kazo fa ny zava-dehibe dia ny mamboly hazo sy ny hazo izay maniry. Ny aro afo izay nataontsika androany dia fomba fisainana anankiray, lalan-kevitra anankiray manomboka izao mba ahafahantsika manetsika ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, anatin'izany ny vondron'olona any fotony amin'ny fanaovana aro afo eran'i Madagasikara. Antsoavy nataoko ho an'ny fokotany rehetrarehetra, indrindrindra ny toerana izay misy doro-tanety maro isan-taona dia mba hanao ezaka manokana antsika amin'ny fanaovana ny aro afo ahafahantsika miaro reny hazo izay ataontsika maneran-nosy ireny. Fantatrareo fa ny fandrakofana alan'i Madagasikara dia anatin'ny vinany finoana repoblikan'i Madagasikara, ary izany no asa ifarimbonantsika malagasy rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fiarovantsika ny tontolo iainana misy eto amintsika, ny fiovaovan'ny toetrandro ary iainantsika ny fiantraikan'izany maneran-nosy. Hitantsika reny ranomasina miakatra reny, hitantsika reny hain-tany maro any atsimon'nosy reny dia ezaka miandry antsika izy ireny ary manentana malagasy rehetrarehetra mba ho tena liana tokoa hiaro ny tontolo iainana sy ny zava-maniry rehetrarehetra, zava-manan'aina rehetrarehetra eto amin'ny firenentsika. Tokony maro ny fanatanterahana ny asa mahakasika an'izany fa indrindrindra ny fiarovantsika ny reny ala rovantsika reny dia mba miezaka antsika ny ministera rehetrarehetra manana anjara asa sy adidy ao anatin'izany rehetra izany ka manentana malagasy amin'izao andro lehibe izao amin'ny fiarovantsika ny tontolo iainana sy ny zava-manan'aina rehetrarehetra eto amin'ny firenentsika. Izay no hafitra lehibe ary antsoava ataoko amin'ny vahoaka malagasy.